Zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny fikarohana ny fandalinana ny sary azo avy amin'ny zanambolana na ny télédétection. Tanjona lehibe ho an'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny anangana ivon-toerana ahafahana manao izany eto Madagasikara. Ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka aminy dia ametraka ny ivon-toerana nasionaly isahana ny fandalinana ny sary avy amin'ny zanabolana télédétection ny 1 sy 12 septambra teo dia nisy ny atrikasa niarahan'ireo mpisehatra momba ny fiarovam-pirenena, ny fambolena, ny fiarovana ny tontolo iainana. Tratrikasa dia nahafahana maritra matsanana ilay rafitra iray izay kirakira ireo sary zanabolana ireo sy anapahitaka sary iray avy eo amin'ny pilasy etra satria tsy ny fikarohana ihany ilay sary zanabolana fa indrindra ireo manana tetikasa rehetra fampandrosoana ireo mpitantana ny firenentsika rehetra dia mila mampiasa ny sary zanabolana. Izay zany dia mba iray faharoa dia hoe ny faharisin-dahatra ireo anaty ny atrikasa fa hoe ilaina zany rehefa fanampy fanoana fanoana amin'izany fananganana izany rafitra izany sy fampanianana azy mba ho ahafahantsika mampandrosoana ny firenentsika. Ny roa andro dia namaritra ireo paika sy teknika samihafa ahafahana mandavorary ny fametrahana ny ivon-toerana nasionaly isahana ny fandalinana ny sary avy amin'ny zanambolana na ny centre de compétence nationale sur l'observation spatiale manome tanana ny ministera sy ny CNRE amin'ny fametrahana izany ny institut de recherche pour le développement na ny IRD.